Finaritra daholo tsika rehetra mpanaraka ity fandarana fanorenam-pinoana eto amin'ny MCTV ity, izay fahita lavitra mampahery antsika, mampiorona antsika ary fitaovana ampiasain'Andriamanitra hitahiana ny fanahintsika. Isaorantsika ny tompony amin'izany ary androany dia mbola omeny fahasoavana indray tsika handray tenin'Andriamanitra. Mino aho fa ianao izay manaraka an'izao vidéo zao dia tsisy kisendrasendra na eto Madagasikara na hatrany ampitan-dranomasina naiza misy anao dia tadidio fa Andriamanitra mamanga izao afatra izao satria tena tianao izy. Manasanao hivavaka dia ametraka n'izao fizarana sy ny fandraisana ny teny izao ho ampelantanan'Andriamanitra. Hivavaka isika. Jesosy io mitenena aminay araka ny fombanao matoko ny fanahinao masina izay fa ampianatra anay, anazava anay ary ampahery anay, anitsy ny lalanay ny teninao. Misaotra Jesosy. Amen. Teny anankiray izay inona fa ampiorina antsika indray ny afatra androany. Raha isika ao amin'ny Hebreo 2:20 dia ovakitsika ny 2:4 sy ny 4:20. Amin'ny anaran'i Jesosy, finoana no nandavan'i Mosesy tsy atao hoe zanaka ny zanaka vavan'ny Farao rehefa lehibe izy. Nifidy mantsy izy hiara-mitondra fahoriana amin'ny olon'Andriamanitra toy izay anana fifaliana vetivety amin'ny fahotana. 4:20 nanao ny fanaratsiana ny Kristy ho arena be lavitra noho ny zavatsoan'i Egypta satria nijery ny famalian-tsoa izy. Raha fitinina fohy ry havana ny tantaran'i Mosesy dia mpamon'olona. Ary amin'ny mampamon'olona azy hafahafa ny fiantefany ny safidin'Andriamanitra. Fa niantefa tany amin'ny Mosesy ny safidin'Andriamanitra satria nahita toe-pony Mosesy hafa samy hafa tao Hebreo io Andriamanitra. Mba hahitan'izany aminao izay manaraka izy. Fa tsy amin'ny mampamon'olona azy no niantson'Andriamanitra azy. Za koa teny aminao raha namonjy ianao Andriamanitra, tsy ny lasa ratsinao mihitsy fa noho ny amin'ilay fitiavana te hamonjy ny olona rehetra. Noho izany rehefa niantefa tamin'i Mosesy ny safidin'Andriamanitra dia nitranga zany confirmation any safidy zany. Rehefa lehibe amin'izay ary Mosesy satria Mosesy dia le anisan'ilay hoe hovonoana akanjo na fenina dia hita ny zanaka vavin'ny Farao dia nitezaina tao an-dapa, ny aina ny fiainana lapa, hitanao amin'izany fa tsisy mahory azy zany. Fa tamin'ny fotoana rehefa lehibe izy dia teo izy no nivangin'Andriamanitra ary teo no namarina ny safidin'Andriamanitra. Ary teo izy no niteny tao anatin'ity 2:4 ty hoe no laviny Mosesy zany identitéany zany hoe natao hoe zanaky ny zanaka vavin'ny Farao. Zanaka vavin'ny Farao zany angeka tena mampireare zany tamin'izany fotoana. Tsisy mahory an'izany. Tena manana ny zavatra rehetra. Ary raha ho avy no resahana, azo antoka ny ho avy. Moa ve tsy izay moa ilay hazakazantsika? Anana ho avy azo antoka. Saingy izao anefa no lavin'i Mosesy zany. Inona loatra reny na tonga ny Mosesy nandahany zany? Fa dia maninona fiainana milamina nefa ny lavina? Ary tsy mba lavina mba azo tsaratsara kokoa fa ny lavina hono vao ny 2:20 hiara-mitondra fahoriana amin'ny olon'Andriamanitra. Satria tsapan'ny Mosesy loatra hozy izy fa misy arena be lavitra ny ao amin'ny Jesosy Kristy na amin'Andriamanitra. Ry havana, ny afatra androany misy safidy ny fiainantsika isanandro isanandro. Ary te hilaza aminao fa raha ny zavatra hitan'ny masontsika, raha ny zavatra hitan'ny masontsika foana dia ny zavatra hitan'ny masontsika foana no safiditsika. Satria ireny mirentirenty, mahavany olana vetivety, fa vitsy amintsika no mahatakatra hoe le safidy ao amin'i Jesosy ane ka miantoka ny mandrakizay.
dia ilaza aminao amin'ny anaran'i Jesosy ho anao izay manaraka androany, tsy ratsy ny manam-bola, tsy ratsy ny manan-karena, tsy ratsy ny manana ny zavatra mety hoe mampiodina ny fiainantsika aty ambony tany, fa tadidio misy safidy apetraka Andriamanitra rehefa te hanaraty azy. Safidio Jesosy, na misy fahoriana aza indraindray, na misy fiaretana aza indraindray, na misy fanenjehana aza indraindray, zay mihitsy ilay miaraka amin'ny Tompo. Ny tena mahavoantsika mantsy dia zao hoe sady misafidy an' Jesosy tsika nefa tsy tia handalo fahoriana, tsy tia handalo fanenjehana, tsy tia handalo zavatsarotra, fa ny ao amin'i Jesosy na mandalo an'izany aza, miantoka ny mandrakizay izy. Dia ilaza aminao tsy diso lalana ianao misafidy ny fiainanao amin'i Jesosy. Mety mafy androany, mety misy fiaretana, mety misy fahafoizana, fa raha maharitra hatramin'ny farany, famonjena ny any amin'ny farany. Fiadanana ho antsika mino fa raha hivavaka foy ianao any an-tokantrano any, ilaza ianao hanao confession de foi ianao, dia amerimberina an'izany hoe Jesosy ianao ny safidiko, ny fiainanao aminao ny safidiko. Voninahitra ho an'Andriamanitra irery any. Finaritra.